fa asiako mafy ny tenako mangana ka andevoiziko. Fandrao na dia efa nitory tamin'ny sasany aza dia ho lavina kosa ny tenako. Miaraba anao namako malala isan'ny manaraka izao fandarina izao. Manonona ny fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavany ho aminao sy ny tokantranonao. Lohevitra manan-danja no jerentsika androany. Ny fitiavan-komana. Zantoetra ny fitiavan-komana. Resaka ny antendan-kanina. Korinthiana voalohany toko 7:7 manao hoe fa asiako mafy ny tenako mangana ka andevoziko fandrao na dia efa nitory tamin'ny sasany aza aho dia ho lavina kosa ny tenako. Ny tena fakapanahy goavana indrindra izay nahatonga fahampitena teto ambonin'ny tany dia ny fakapanahin'ny antendan-kanina sy ny tsy fahaizana malalahoniny. Zantoetra tamin'izany Kristy 70 andro taorianany fahadimy ihany kanefa dia nandresy ny zanak'Andriamanitra. Tsapan'izao tontolo izao ny herin'ny fitiavan-komana tao amin'ny Kristy izay resin'i Jesosy Kristy. Izy moa no tsy miaiky fa mafy zany hoe nandritra ny 70 andro 70 alina dia tsy nihinan-kanina ary ianao afaka zany 70 andro 70 alina manana fahefana hanova mofo sy hanova vato tonga mofo raha ianao ny tamin'ny toerana nanova ianao sa tsy nanova. Ny tsy fahalalana oniny no fototry ny faharatsy-pitondran-tena rehetra. Fantatry ny olona ny tsy fahalalana oniny dia fototry ny tsy faharatsy-pitondran-tena rehetra. Io zany fahotana goavana mihitsy. Teo amin'izay nitombon'ny fahasimbana indrindra teo no nitondran'ny mpamonjy ny enta mavesatra mba ahatonga fanavotana ho antsika. Ny tsy fahalalana oniny amin'ny sakafo no mahatonga ny fahalavon'ireo ray aman-drenitsika ary io ihany koa no mahavoantsika amin'izao fotoana izao. Mihinana izay tsy tokony hohanina, misotro izay tsy tokony hosotroina, izay tokony hohanina indray dia atao tafahoatra loatra. Ny tsy fahalalan-koniny avokoa ny amin'ny hoe mihinana izay tokony hohanina nefa tafahoatra, tsy akasitran'Andriamanitra ary manimba ny fiainantsika izany. Tsy ny hanohanana ihany no resin'ny Kristy fa rehefa mandresy eo amin'ny fakapanahany hanohanana sy ny antendan-kanina isika dia ho rakofan'Andriamanitra hery mba handresena ny fakapanahy rehetra. Zany no tena fitiavana tsy manam-paharoa izay nananan'i Kristy dia izao nahafohy ny tenany, nahafohy ny filany eo amin'ny hanohanana mba hahafahana manome ohatra ho antsika taranaka ateo, mba hahatonga ny taranaka olombelona rehetra handray lesona avy amin'izany tantaran'i Jesosy zany. Nahatohitra ny Satana Kristy. Alaivo zany an-tsaina ny hoe raha ianao ny tamin'izany toerana izany nanahoana ilay mofo ngetsy hoe zava-padiny na tsy azo hohanina, ilay vato tao tonga mofo fa tena zavatra azo hohanina fa izao lavin'i Jesosy Kristy. Ireo fomba mampanao rehetra izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra indrindra fa ny antendan-kanina dia azon'Andriamanitra tao. Manampy anao, manampy antsika mba handresy an'izany. Manana hery ahafahana mampandresy anao, mampandresy antsika Kristy. Aoka hihinana sakafo ara-pahasalamana. Mihinana sakafo ara-pahasalamana. Mahaiza mitaiza vatana mba ho ela velona, mba hanana vatana salama mandritra ny fiainana maharitra isika. Izay tsy azo hohanina dia aza hohanina. Ireo tokony hohanina indray dia atao amin'ny antonony fa izany no sitrapon'Andriamanitra. Hoy izy ny apôstôly Paoly, asiako mafy ny tenako mba ho mangana. Fandrao dia efa nitory tamin'ny hafa aho dia ho lavina kosa ny tenako. Ninona moa zany? Mandiny teny. Aoka hihinana sakafo ara-pahasalamana. Misy be dia be ny azo atao. Indraindray dia ity hoe mihinana ny matsiro ity tena poizina ao atsika. Indrindra fa tonga ny fety dia manararoatra mihinana. Poizina ho an'ny vatantsika izany. Ny Tompo ampitoetra an'izany ao am-pontsika ary ampianatra antsika ireo fahalalam-pomba ara-pisakafoana izay tokony hohanin'ny zanak'Andriamanitra. Manana an'izany taridalana izany isika ao anatin'ny Baiboly, amin'ny taridalana rehetra be dia be ny boky maneho antsika izao ny sakafo ara-pahasalamana tokony hohanina,
Izao ny rano ara-pahasalamana tokony hoanina ny tompo ampitoetra n'izany afatra izany aminao hivavaka isika. Sotranao izay Jesosy eo, manome lesona matanjaka mahero anay. Impirimpiry no resin'ny aten-dakanina, ny tsy fahazo tompony, ny tsy fahalalana oniny, amin'ny toe-javatra maro, any amin'ny fety, any amin'ny mariazy, any dia tena manararoatra, tombo tsara ô mifona izahay, mangataka famelana aminao. Ampiomeo hery, mba halalana ny sitraponao, ka izay madio sy mendrika ary masina no ampidirina ao anatin'ny vatanay. Da io ny tsirairay manaraka ny fandakana amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.